Fampianarana kosa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fanadina-mpanjakana CEP sy ny BPC ry zareo nivon'ny fara-padidia mpampianarana Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao tahorinan'ireo dingana samy hafa efa miomakomana fatratra amin'ny fandefasana ireo taratasy fiantsona ireo mpiadina ireo tompon'andraikitra na ny ilay antsointsika hoe convocation Ravakarandriamanala no mamintina ny vaovao amin'ny sariny Mambra Samuely. Miisa 7,570 ireo kandida voasoratra anarana hiatrika ny fanadinana CEP amin'ny taona 14 ity ho an'ny fara-padidia mpampianarana Antananarivo renivohitra. Nisy fitombony teo amin'ny 2,5 izany izany raha mitata amin'ny taona 13 izay nisy 2,704 ireo ankizy hiatrika ny CEP dia miisa 5,904 raha toa ka miisa 7,700 ireo hiatrika ny 6e fotsiny ary ireo hiatrika ny CEP 6e kosa dia miisa 5,703 Eny taona ny zandry indrindra amin'ireo kandida ary 14 taona kosa ny zokony indrindra. Mizotra araky ny fandaharam-potoana napetraka tany am-piandohana ny fanomanana amin'ny fiatrehana ity fanadina-mpanjakana voalohany ity. Mikasika ny CEP zany ny tamin'ny 14 mars ny inscription dia manao ny enregistrement ny candidature zany zay zao manao ny convocation ny candidat ny fanamafisana ny voan'ny candidat zany zao atao amin'ny secours tsirairay ny sisy koa zany ity manomana CP-plan izay atao amin'ny 3 juin 2014. Io zany ny centre tsirairay ny niveau CEG misy 7 ambin'ny folo dia misy koa ary amin'ny akamafa 5 ambin'ny folo andraisana mpiavana zany amin'ny fanadinana mpanjakana dia matetika zany ny volona ray antsy alohan'ny fanadinana vao misy ny fametahana amin'ireo numéro candidat tsirairay avy amin'ny atambatry ny fandaminana ny ankapobeny zany miantona mbola anatin'ny vanim-potoana fianarana zao tsy azo atao aloha satria mbola misy mpianatra. Mahakasika ny BEPC izay ny farana ny 14 aprily teo ny fisoratana anarana dia fantatra fa miisa 4,304 ireo kandida voasoratra anarana hiatrika izany ho an'ny eto anivony ity fara-padidia mpampianarana Antananarivo renivohitra ity hatrany. Miisa 4,703 ireo kandida hiatrika ny BEPC fotsiny, 20 ireo hiatrika ny fanadinana idirana seconde ary miisa 4,904 ireo kandida hiatrika ny fanadinana BEPC seconde. 10 taona no zandriny indrindra amin'ireo kandida ary 14 taona kosa ny zokony indrindra. Manomboka ny alatsinainy 20 Meo avy izao ny fanadinana ara-panatanjahantena amin'ny BEPC ka tsy faran'izany raha tsy amin'ny fahaenina ny volana Jona. Ary ivy toeram-panadinana roa no andraisan'izany dia neny amin'ny kianjan'ny Mahamasina sy ny kianjana Larobia.